Moa tsy misy balsama va ny Gileada? Moa tsy misy dokotera va ny? Koa nahoana ny tsy tanteraka ny fanasitranana ny oloko zanakavavy? Jeremia 9:1-20. Ny resaka fahasalamana trany no jerentsika, ny anarantsika nandraisantsika lesona mba hampiarina eo amin'ny fiainantsika satria tian'Andriamanitra mba ho salama isika. Ankehitriny dia sedraina ny tsirairay, sedraina amin'ny lafiny maro, ka amin'ny maha kristianantsika dia anjarantsika ny mandray ny fanapahan-kevitra mba hiandany amin'ny Kristy na tsy hiandany amin'ny Kristy. Omenantsika nefa ny hery mba ahafahantsika mitombo ao amin'ny Kristy. Kristy ilay loharanon'ny tena fahombiazana, loharanon'ny fahasalamana, loharanon'ny fanavotana ary loharanon'ny famonjena. Io amin'ny resaka fahasalamana io no tian'Andriamanitra ananantsika ny atao hoe fanavaozana. Misy teboka anankiroa lehibe eo amin'ny fiainana kristianina, indrindra amin'izao andro farana izao, dia ny atao hoe fifoazana sy ny fanavaozana. Ka amin'ny resaka fanavaozana dia ny fanavaozana ara-pahasalamana no hitarafan'Andriamanitra ny fanavaozana ilaina rehetra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ary tokony hanavao ny fahazarana eo amin'ny fihinana isika, fahazarana eo amin'ny fisotro, ka ireo izay manana herim-po hanova ny fahazarany rehefa avy nahita ny fahadisoany tamin'ny lasa tamin'ireo fahazaran-dratsy rehetra, ka ahatsapa fa ilainy ny manapa-kevitra hanao dingana vaovao, dia hotovonan'Andriamanitra hery hatrahan'izy ireo ahafahana mandresy. Ka ny fanavaozana ara-pahasalamana no taratry ny fanavaozana ara-pivavahana rehetra. Rehefa misy zany ny fanavaozana ara-pahasalamana, ny fifadiana izay tsy tokony ho fadiana, ny fanarahana ny fitsipiky ny fahasalamana izay tian'Andriamanitra iainantsika, satria ny tenantsika dia tempoly fanahy masina, dia hita taratra ihany koa ny fanavaozana amin'ny lafiny rehetra. Miangavy ny ray aman-dreny, antsika ray aman-dreny zany, ampianariny zanantsika mba hahafantatra sy hiaina ireo foto-kevitry ny atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana. Ka ampianarina ny vahoaka, ny mpiara-monina amintsika mba hahafantatra ity fanavaozana ara-pahasalamana ity. Any amin'ny toerana maro, any amin'ny toerana sasany dia efa misy ny atao hoe centre de bien-être, atsangany fiangonana mihitsy izy io, mba ahafahana miantso ny mpiara-monina mba ahalala ny fahamarinana amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Ary tokony hisy ezaka be dia be atao ho fanatrarana ny fiarahamonina amin'ity resaka fanavaozana ara-pahasalamana ity. Isaorana be dia be ireo fiangonana na vondrana na fikambanana efa manangana an'ity hoe centre de bien-être ity. Tsy resaka hoe fahasalamana fitsaboana fotsiny zany, fa tena fitaizana mihitsy amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Ary tokony hisy an'izany sekoly fampianarana momba amin'ny fahasalamana izany hitsangana amin'ny toerana maro isan-karazana. Tokony hianarana koa ny fomba fandrahoana sakafo, ahoana ny fandrahoana sakafo ara-pahasalamana, ary ny ray aman-dreny hampianatra ny zanany amin'izany. Ka izao na aiza toerana hitoriana ny filazantsara, hanambarana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjena, dia tokony tsy ho tafasaraka amin'izany ny fampianarana sakafo, fampianarana nahandro, ny fampianarana ny mpiara-monina inona ny sakafo tsotra mahasalama kanefa hitondra hery ho an'ny fianakaviany. Ilaintsika ary mandanjalanja mampahendrena ny fikarakarana sakafo, ilaina ny finoanan'Andriamanitra, ny fanapahan-kevitra etitra, vonona nampy ny hafa eo amin'ny fikarakarana ny ara-pahasalamana. Ary dia ho hitantsika fa rehefa voafehy ny lafin'ny fahasalamana amin'ireo tari-dalana omen'Andriamanitra, dia ho voafehy avokoa ny zavatra rehetra. Hery lehibe no azo avy amin'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Hitanao Andriamanitra, hitantsika, dia hivavaka isika. Saotra tompo tsara noho ny tari-dalana omenao, noho ny lesona sarobidy mahakasika ny fahasalamana. Mifona izay no ireo atsirambina ara-pahasalamana natao tamin'ny lasa, sakafo tsy mahasoa no hohanina, ny fitaizam-batana tsy mahasoa, ary ankehitriny dia handray fanapahan-kevitra, hanavao ny fomba fiaina, ka ho salama satria izany no sitraponao. Tononona ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.